Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana tanteraka no androsoana indray ao tokantranonao amin'ity alina ity. Fotoana ifanomezantsika toy ny mahazatra atao anaty fandarana sahila zao arahanao fahita lavitry ny MBS, arahanao amin'ny onjam-peo 5.4 fa arahanao ihany koa amin'ny tambazotra serasera. Maro be ianareo no miandry ity fandarana ity androany ary asaina anaraka izany hatramin'ny farany fa iaraba manokana ihany koa ny namako izay mpiara-manolotra ny fandaharana Clémence Rarinirina tonga zao ato anaty fandarana indray. Miarabanao namana Lilira Farala arabe naturaka izany isika rehetrarehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS, ny MBS radio, ny MBS TV ary manaraka an'izany ihany koa amin'ny tambazotra tserasera. Misaotra anareo tsy misaraka aminay isaky ny alarobia alina tahaka izao ny famarinana ny fandarana moa dia efa diso fantatrareo loatra fa ny alahady ariva amin'ny enora anahoana sy anahoana indray ary no endriky ny fandarantsika androany namana Lilira Farala. Arak'izay fanambara teo Clémence Rarinirina tena iavaka satria maro be ny mpijerana tokantrano miandry ity fandaharana anio alina ity. Iavaka amin'ny fandarantsika rehetra hatramin'izay ny fandaharana androany anio alina satria nahoana hitondra ny fomba fahitandreo vaovao mafana eto amin'ny firenena atao anaty fandarana raha matoa Faniro Soerinaivo izay iarahantsika rehetra malala fa filohan'ny RMDM diaspora ary monina ny Frantsa amin'izao fotoana izao Clémence Rarinirina. Amin'ny tapany voalohany fandarana no anarahantsika an'izay resadresaka iarahana amin'ny ramatoa Faniro Soerinaivo izay. Fa amin'ny tapany faharoa kosa isika dia ifampiresaka amin'ny Ansoatarbia amin'ny namana mpanao gazety Arfine Rahelso izay amintina amintsika ny akon'ny Congrès Party ny antokotiko Madagasikara izay notanterahina tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny. Isa tarantsika ary ny fandraisana ny vahiny voalohany toy ny mahazatra dia andeha aloha isika anaraka n'ity fanadihadiana ity fanadihadiana izay notsongaina tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny ABC TV. Naharitra ora ireny fihaonan'ny filoha Rajoelina sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron omaly tany Paris. Andray anjara amin'ny famatsim-bola amin'ny fividian'ny Frantsa amin'ny alalan'ny basket fond miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena isan'ny noresana nandritra ny fihaonana izany. Ankoatra izay anohana ny Madagasikara amin'ny fanarenana ny fitaterana anabakabaka izy ireo ary hitondra fanohanana ny orinasa Madagascar Airlines. Eo ihany koa ny firosoana amin'ny fampiasana ny angovo azo avozina amin'ny politika pirenena mikasika ny faridranomasiny Madagasikara sy ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimon'ny nosy. Voaresaka avokoa izany. Tsy mbola nisy mipika hatreto aloha ny endrika amin'ny fanohanana entin'izy ireo manoloana izany. Ny fitaterana anabakabaka ity anefa izay isan'ny sehatra strategjika. Naharitra ora ireny ny fifanakalozana teo amin'ny rotonta raha ny tatitra hatrany. Tafiditra ao anatin'ny fanamafisana ny fiara-miasa ny dinatao. Tsy nisy resaka mikasika ny fampodiana ireo teratany Frantsay manefa sazy eto Madagasikara. Voaheloka noho ny raharaha Apollo 21 kosa tao anatin'ny tatitra. Teo ihany koa ny mikasika ny Ilzepars izay isan'ny tombatombana antony nahatonga ny filoha Rajoelina nanatanteraka ny J tany Europa ity. Izay ny mahakasika n'iny fanadihadiana iny mitatitra indrindra moa izany ny dian'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tany Frantsa tany fa andao raisitsika vetrany amin'izay ny vahintsika voalohany amin'ity alina ity miarabanao izay ramatoa filohan'ny diaspora filohan'ny RMDM diaspora ramatoa Faniro Soerinaivo tonga soa ato anaty fandaharana. Falimiraba anareo eto amin'ny Ndao Saia Lasao ihany koa. Ary falimiraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra any Madagasikara sy maneran-tany ihany koa. Misaotra anareo nanasa anay eto amin'ny fandaharana ary dia faly mitafatafa aminareo eto na dia voasambany ary zao dia mampanantena fa ho avy matetika eto isika. Araka ny nanarahantsika azy tao anatin'iny fanadihadiana iny dia nihaona tamin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, filoha pirenena malagasy. Fihaonana faefatra teo amin'izy rotota moa ity raha ny fahafantarantsika azy voalaza fa tsy fitsidiana ara-panjakana no nisy. Ahoana no amakinao an'iny fahatongavan'ny filoha malagasy tany Frantsa iny ramatoa Faniro Soerinaivo? Eny tokoa nandalo taty Frantsa ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny zoma lasa teo ary nihaona tamin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Voalaza moa fa tsy fitsidiana ara-panjakana zany nataony izany na hoe voyage officiel fa visite privée. Raha ny fahazahoko anazy dia manana
olana ny fanjakana malagasy amin'izao tsika amin'ny teny izao eo amin'ny kitapom-bola mpanjakana amin'ny famatsim-bola mpanjakana ka dia manantona ny firenena izay efa mahazatra azy ny mangataka vola mangataka fanampiana amin'ireo firenena ireo dia anisan'izany la Frantsa izay zany no fahitako ny antondiany taty ary hatreto aloha zany amin'ny matsy voyage officiel an'izay fitsidihana nataony Andry Rajoelina zay dia tsy misy mihitsy avy aty amin'ny ataontsika hoe fiadidiany Repoblika Frantsay milaza mikasika ny votoatondresaka izay nataony zareo fa dia laklosy tokana avy amin'ny fanjakana malagasy no enitsika dia hoe nanaiky ny famatsiam-bola izay nangatahany malagasy amin'ny fifidianana ny fanjakana frantsay manohana trany ny IEM ary mbola vonona ihany koa hanamafy ny fiaraha-miasa rehetra izay fanaovany firenena rotota. Ho ana manokana dia izao izay ny zavatra lazainy Andriamatoa Andry Rajoelina fa ny zavatra tena nisy tao dia tsy maintsy zavatra anankitelo. Voalohany indrindra iresaka momba ny fangatahany frantsay ny famindrana ireo teratany frantsay anankiroa izay voatazona any Madagasikara. Faharoa fangatahana ihany koa famalina ny fangatahany ny firenena malagasy mikasika ny fifidianana ary iny moa dia mazava ny tenin'ny communauté européenne sy ny communauté internationale ny toerana fa dia manohana ny processus électoral izay démocratique ny fiarahamonim-pirenena any Madagasikara fa kosa misy fepetra izay tsy maintsy takian'zareo mba hanatsarana zany fifidianana zany sy mba hampangarahara zany fifidianana izay fatatsika tsara mihitsy fa tsy mangarahara tanteraka ary tsy mafeno fepetra ilazana fa fifidianana demokratika. Isan'ny voaresaka tao anatin'ny fanadihadiana izay narahantsika teo iny no hoe hanohana any Madagasikara amin'ny fikarakarana fifidianana madio malalaka ary demokratika i Frantsa. Ahoana kosa indray ny hevitra mikasika an'izay Ramatoa Faniry Soa Herinaivo. Raha hoe manohana ny fifidianana malalaka ary demokratika sady madio ny firenena frantsay dia mazava ho azy zany atao hoe manamafy ry zareo ny famporisian'ny fanjakana malagasy anatanteraka an'izany fifidianana izany amin'ny fomba madio amin'ny fomba ataontsika hoe manaraka ny fenitra ara-demokratika ary ihany koa dia mba tsy isian'ny osoka amin'izany fifidianana izany. Raha tsy feno ireo fepetra ireo dia tsy hanohana an'izay fifidianana sy izay valim-pifidianana eo zareo ary mazava ho azy alohan'ny isian'ny fifidianana zany dia mila apetraka ny rafitra sy ny fepetra rehetra ny pitsopitsony rehetra ananana an'izany fifidianana izany. Ka ny hevitrako manokana dia ozy izy hoe raha izao zavatra mitranga izao sy izao fanomanana misy tsy zarizary izao dia tsy misy fifidianana madio azo itokisana ary demokratika zany ao Madagasikara fa famitaham-bahoaka zany. Ka dia eto zany tsika rehetra miaraka mijery hoe inona no vahaolana fa amiko manokana dia mila mamoaka daty ny fitondram-panjakana raha ohatra izy zany ka milaza fa andeha ny fifidianana ka raha rehefa mivoaka izay daty izay dia mila milaza indray Andriamatoa Andry Rajoelina na hilatsaka na tsy mba hahafantarantsika hoe inona no lalàna miahatra aminy. Raha milatsaka izy dia mametra-pialana, raha tsy milatsaka izy dia tapitra mandahy izy amin'ny 19 janoary fa mbola misy zavatra hafa koa ankoatran'izay.
Miresaka fifidianana trano sika indrindra ny fifidianana eto Madagasikara moa zany dia matetika miverina foana ny hoe tsy maintsy manana candidat hoanana ny frantsay. Ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina dia voalaza fa isan'ireo izay notohanany la Frantsa tamin'izany fotoana izany. Amin'ity fifidianana 2024 ity ve mety mbola ho izay ny sary iseho sa mety hoe hanova stratégie ohatra na olona hotohanana la Frantsa raha ny fijerinao azy manokana indrindra tao aorian'ireny ny rahantsika nahita ny fisalasalana nasehon'i Madagasikara mikasika ny ady izay nisy teo amin'ny Ukraine sy Russie ireny raha matofan'iry soerinay vo. Misy milaza hoe tohana ny frantsay ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana 2018. Tsy fantatro ny fahamarinan'izay hoe nitohana ny frantsay tokoa ve izy sa nanao forcing, fa ny zavatra misy aloha dia izao ny firenena frantsay tsy manohana candidat fa manohana processus madio, ary ny zavatra misy amin'izao tsika amin'ny teny izao dia mitanila any amin'ny Rosiana ny fanjakana malagasy. Ny zavatra misy nefa raha ohatra ka mandinika ny géopolitique mondiale tsika dia izay firenena miara-miasa amin'ny mpandrefana dia tsy tokony handany amin'ny Rosiana, ary tokony hanameloka mafy dia mafy ny fanafiana izay ataon'ny Rosiana any Ukraine. Madagasikara nefa miara-miasa amin'ny Rosiana, ka tsy vitany miara-miasa amin'ny Rosiana izy fa tena nanao accord militaire izay nosoniavina nandritra ny ady any Russie sy Ukraine, ka dia mazava ho azy fa mampisalasala ny ataontsika hoe ny tandrefana ny occidentaux, anisan'izany la Frantsa, ny Européana, ny Amerikana, ny ara-iasa amin'ny fitondram-panjakana malagasy izay manao fifanarahana ataontsika ara miaramila miaraka amin'ny Rosiana. Dikan'izay manahy hoe tsy dia tena makasitraka na tena tsy makasitraka mihitsy an'izay ataontsika hoe fiaraha-miosina ny fanjakana malagasy amin'ny Rosiana izay mihitsy ny frantsay, fa dia diplomasia sisa no ifampiresahana. Fa manoloana ny fahatongavan'ny filoha Rajoelina tany Frantsa iny dia tsy hita sady tsy re ho nanao hetsika ianareo RMDM diaspora, tsy toy ny fanaonareo hatramin'izay. Mety ho nisy fifandraisany tamin'ny fakana ambavany anao sy Marco Randrianisa vea izany zavatra izany. Tsy nanao hetsika tokoa izahay tamin'ny fahatongavan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina taty. Ny tena marina moa izany dia izao, tsy hoe kory rehefa tonga aty izy dia systématique izahay manao hetsika, fa tamin'ny fotoana izay nanaovana hetsika dia izay zany zavatra nomaninay tamin'iny. Fa tamin'ny farany teo kosa ny zavatra hafa izay nandehananay dia ny conférence izay nataon'ny apogénie, ka tsy afaka nanomana zavatra anankiroa samihafa izay. Moa etsy andany tsy hoe akory hoe systématique izay dia midina eny an-dalambe, fa misy antony izahay matoa midina eny an-dalambe, ary tsisy ifandraisany velively mihitsy amin'ny fisamborana anay sy Marco tsy nandehananay teny fa resaka fandaminana fotsiny ihany. Izany hoe izao aty ivelany tsara fantatrareo fa ny hetsika izay atao dia tsy mety raha atao andavanandro. Izany hoe rehefa anao hetsika izany izay dia tsy maintsy mitombe week-end na jour férié. Ny andro nahatongavany Andry Rajoelina teto nefa ny andro zoma, eo izany dia efa tsy mety ny taimina satria tsy afaka hamory olona amin'ny andro zoma izay, fa ny olona ty tompoko miasa daholo manomboka alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Ny week-end izany hoe ny sabotsy alahady ary ny jour férié zareo ny tsy miasa. Ary ny mikasika ny fisamborana anay sy Marco indray dia tsy mitovy amin'ny any Madagasikara ny aty, ka raha ohatra ka hoe nosamborina zahay mikasika ny fitoriana izay nataon'ny fitondrana malagasy dia tsy mahazo miteny tsonina, tsy mahazo manao hetsika tsonina hoe sous contrôle judiciaire ohatra ny any Madagasikara, dia tsy manan-jo intsony anio hevitra.
diso de diso zay a ary zavatra tsy ara-dalàna mihitsy reny mitranga ny Madagasikara reny fa aty a Frantsa tompoko rehefa mbola olombelona mananjo ianao dia mahazo miteny, mahazo manao hevitra, mahazo midina eny an-dalambe fa izahay fotsiny no tsy nidina satria arak'izay lazaiko izao ny aty misy fandaminana fa tsy hoe taitaitra eo dia hoe ndeha hidina any an-dalambe tsika tsotr'izay. Ramatoa Fanirisoa vo tiako raha andao iverenantsika fintinina kely a inona marina moa ilay tena antony nahatonga anao sy Marco Randrianisanao adiadiana tamin'ny volana May lasa teo ary ahoana no fahitanareo manokana an'ireo loham-piampangananareo tamin'ireny fotoana ireny? Mikasika ny fisamborana anay sy Marco Andrianisa dia averiko ihany nahatonga ny fisamborana anay dia fitoriana nataony fitondram-panjakana malagasy. Fitoriana milaza hoe izahay dia nanao asa fampiororona ka i Marco no lazaina fa ny teny nanao appel au terrorisme na teny fiantsona fiantsiana anao fampiororona dia hoe ny tena koa nandefa n'izany zavatra lazain'ny Marco zany tamin'ny page Facebook. Tena marina tokoa fa ny zavatra ny tenen'ny Marco ary nisy nalefako teo amin'ny Facebook koa izany fandraisam-pitenenana nataon'ny Marco zany fa saingy nadika vilany ity fitondrana ity ny zavatra ny tenen'ny Marco ka nolazaina fa fampiororona asa fampiororona ka hoe fitariana na hoe filazana na fampiororona fa ho apoka ny Marco amin'ny bomba ny ao Madagasikara. Ka dia tia Frantsa moa hainareo ihany fa efa traumatisé amin'ny asa fampiororona dia raha vao misy olona manao alerte à la bombe na alerte amin'ny terrorisme dia tsy maintsy manao fanadihadiana avy hatrany zareo fa manadiady kosa izy fa tsy tonga dia hoe gadraina ilay olona dia izahay zany natao fanadihadiana aloha dia rehefa hita fa tsy araky ny tokony ho izy tsy mahafeno fepetra ilazana fa ino moa ty fampiororona na asa fampiororona ny zavatra nataonay dia navotsitra izahay na izany aza dia nisy ny fampiatsonanay nisy ny fanadihadiana ary mbola misy ny fitsarana fa niova zany le loham-piampangana tsy misy tsony an'le hoe terrorisme fa dia hoe antso tsinarana ina moa zany hoe appel provocateur non suivi d'effet ngamba nisy filazana azy fa na izany arany tsy misy akory ataontsika hoe andinin-dalàna voalaza ao anatin'le fiampangana dia nazavaina taminay moa zany hoe miatrika fitsarana izahay mba hahafahanay mitondra ny fanazavanay ambava eo an'leona ny fitsarana ary za sûr ary matoky ny fitsarana dia Frantsa aho fa ho afaka madiodio izay ary tena ho afaka tsy misy romoromo amin'ity tsy misy akory hoe fisalasarana fa tena hoe ho afaka madiodio amin'io raharaha io. Izay zany manoloana an'izay koa dia tiako ny milaza fa tsy manana ataontsika hoe contrainte velively na izaho na i Marco amin'ny fifandraisana fitenenana fanaovana hetsika na hoe ny fivezivezena fa izay zany dia vao afaka mivezivezy malalaka, afaka manao hevitra malalaka, afaka mamory olona malalaka rehefa te hamory olona fa hatreto aloha izay zany dia tsy ao anatin'ny fandaminana izay ataonay zany zavatra zany. Mazava ny fanazavanao mikasika n'iny raharaha iny fa anaizana zany misy loham-piampangana iray hafa ihany koa Ramatoa Fanirisoa vo nanenjehana any Marco Randrianisa. Manahoana kosa indray mikasika n'ity raharaha ity? Misy ihany koa ny loham-piampangana anankiray zay ataontsika hoe reproché nanay sy Marco dia ny hoe nanao fandrahonana ny filohan'ny repoblika tamin'ny filazan'ny Marco hoe araky ny tenao Andriamatoa Andry Rajoelina teo amin'ny 13 May hoe na basy na tafondro dia tsy hampemitra anay dia izahay koa tsy hamelanao mihitsy. Zay zany ny tenen'ny Marco
dia ny tia Marco holazaina dia hoe i Andry Rajoelina no niteny an'io frazy hoe na basy mipoaka na tafondro mipoaka dia tsy hampihemotra ny olona izay nitarihany Andry Rajoelina teny amin'ny 13 mai. Dia ohatran'izay koa ny lazay Marco hoe na basy mipoaka na tafondro mipoaka dia tsy hampihemotra ny olona izay tarihany Marco ary tsy hamelany mihitsy Andry Rajoelina raha tsy migadra, fa tsy hoe raha tsy maty na hoe raha tsy voatifitry ny basy sy ny tafondro, satria nitoy an'io teny Marco io dia hoe ianao ny tokony migadra satria ianao no managadra ny olona rehetrarehetra, tsy hamelanay ianao raha tsy migadra. Izay zany no nataony Marco ka tsy fandrahonana ho faty zany, fa fandrahonana ny figadrana raha ohatra ka miala teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina satria be loatra ny heloka izay vitany tamin'ny malagasy dia normal izy raha higadra, fa izy amin'izao no managadra ny olona rehetrarehetra. Dia izay no nahatonga an'ilay hoe tsy ny olona no gadrainao foana eo fa ianao no tokony higadra. Izay no nataony Marco taminy. Fa niresaka mahakasika ny fionana teo amin'ny filoha malagasy frantsay sika teo raha ny tatitra ofisialy nataon'ny fiadinan'ny repoblika aloha zany dia tsy voaresaka ny momba ireo teratany frantsay roalahy Paul Rafanoarana sy Philippe François izay nampidirina ponja moa izy ireo zany no ny fiampangana azy ireo hoe nikasa hamono ny filoham-pirenena. Tamin'ireny zavananjohanao sy Marco Randrianisy ireny dia nalaza ny hoe katsahan'ny fitondrana ankehitriny ny hanakalozana nareo mianada amin'ireto teratany frantsay izay nofonjaina ireto. Ahoana no nandraisanareo manokana an'izany? Marina tokoa fa anisany ataontsika hoe lohahevitra izay tokony nodiniany filoha rotota filoha frantsay sy filoha malagasy tamin'ny fionana tamin'ny zoma teo ny mikasika an'ireo teratany frantsay izay voatazona ny Madagasikara, lazaina fa saika hifofony ainy Andriamatoa Andry Rajoelina. Kanefa dia marina ihany tokoa fa tsy nasiany ny fiadidian'ny Repoblika Malagasy feo ny mikasika an'izany sy nitoy an'izany resaka izany hoe nanahoana tokoa moa zany le fifampirarana hoe nanina moa ty hoe nanaiky ve ny fitondram-panjakana malagasy amerina an'ireo teratany roalahy ireo sa tsy. Araka ny hitantsika dia tsy nasiany teny le izy fa ny fahitako anazy matoa izy nilaza hoe no hamafisina ny fanajana ny fiaraha-miasa sy ny coopération amin'ny firenena rotota dia ao anatin'ny coopération judiciaire no nangatahany la Frantsa an'ireo teratany frantsay roalahy ireo ka everiko izany fa milaza izy fa ho fanamafisana an'izay coopération judiciaire izay dia nanaiky ny fitondram-panjakana anome amindrana an'ireo teratany roalahy frantsay ireo aty Frantsa satria izay ny lalàna sy izay koa ny tokony ho izy. Mikasika ny hoe ho atakalo anay sy Marco tsy ara-dalàna tompoko izany satria izahay dia olon-tsotra tsy migadra, olon-tsotra tsy olona voatazona ny amponja ka hoe afaka angatana hoe ireo teratany malagasy anankiroa izay voatazona ny amponja dia alefa te Madagasikara. Tsy izay indrindra tompoko, izahay tsy migadra voalohany. Faharoa, Marco mizaka ny zoam-pirenena frantsay tsy afaka angatahany malagasy ny atao hoe extradition teratany frantsay. Fahatelo, tsy afaka mangataka extradition na olona manana statut na réfugié ny fanjakana malagasy. Tsy haiko hoe iza zany manoro voana an'zareo amin'ny resaka lalàna io fa dia tsisy mandeha arak'izay loany ny fangatahana ataon'zareo. Na izany na tsy izany na tsy nahazo anay sy Marco ho takalon'ireo frantsay roalahy ireo zareo dia amiko raha manaja ny lalàna ny firenena malagasy ary manana intérêt izy hanaja ny lalàna satria izy raha mangatabola aty amin'ny frantsay nefa ny lalàna tsy ho hajainy dikan'izay tsy maintsy amerina an'ireo teratany roalahy ireo aty Frantsa zareo. Raha ny fampahafantarana nataonao tao amin'ny page facebooknao Ramatoa Faniry Soerinaivo dia maharay
menace na fampirorona samihafa ireo mpanaratiany mpanohitra any ivelany ihany. Mety fantatra ve ireo ao ambadika zany ary indrindra mampiemitra anareo ve ireny tranga ireny? Marina tokoa fa navoakako teo amin'ny page Facebook fa mahazo menace ny tenako sy ireo mpiaradia amiko aty Frantsa ao anatin'ny RMDM diaspora zay tarihako. Ie, isan'andro dia misy mahazo menace foana ireo malagasy izay mipetraka aty Frantsa ka maneho hevitra na hitany olona maneho hevitra miaraka amiko dia ny misy mandefa zareo any amin'ny Facebook, amin'ny telefona sotrany hoe ianao indray dia tsy mahazo mody aty Madagasikara, mantsy an'ilay olona zany fa ianao tonga dia samborina. Ka ho an'ity ataoko hoe publication iray izay nataoko ity dia tena nalefa an'ilay olona taty amiko mihitsy ny capture d'écran any menace izay voarainy. Nilaza fotsiny moa izany hoe tsy avoaka ny anarany sy ny anaran'ilay olona nanao menace azy satria mba tiany ho préservena le izy kanefa dia ny menace dia tena misy. Ny menace hoe raha tonga any izahay aty amin'ny fanoherana aty Frantsa aty dia tsy vitany hoe migadra fa ho tratrany encaissement izay lazain'ireo hoe garde présidentielle hoe ho ataony encaissement zany zahay ho daroany ho taperiny ainay tsy haiko tsony. Misy moa zany ny fandrahonana hoe raha zahazo zareo dia olana dia te hime hoe otry tsy haiko hoe inona ny ao an-tsain'ilay olona satria hoe za ve zany vehivavy dia izay mihitsy ny tokony hoe ho fandrahonana ataony aminahy fa bon maso manofy izy moa zany fa satria zavatra tsisy mihitsy zany raha tsinona. Ho anareo anivon'ny RMDM moa zany dia efa mazava be ny position anareo hitantaratra amin'ireo fanehoan-kevitra samihafa hoe tsy ekena intsony ity fitondrany Andry Rajoelina sy ny firongony ity ho avy zao ny fifidianana manaraka raha matoa Faniro Soaerinaivo dia hatreto zany dia tsy fantatra na mbola hirotsaka ny filoha ankehitriny tsy fantatra koa hoe hanohana olona ve izy ao anatin'izany inona zany ireo ezaka ataonareo hatratranana an'izany hoe tsy mila Rajoelina sy ny firongony izany tsony amin'ny 2023 ty zany satria izay moa no isan'ny tolona ataonareo tao anatin'ny volana maromaro izay. Marina tokoa fa izahay aty amin'ny RMDM diaspora dia mpanohitra na plateforme de l'opposition mitovy amin'ny RMDM any Madagasikara. Izahay dia mbola ao anatin'izay fanoherana an'io fitondrana io hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny hatreto maro amin'ireo mpikambana ao anatinay misy efa manohana candidat izay mitonona ho mampiseho zany fa ho candidat tsoatsy fa na izany ary dia mbola mikambana ihany izay ao anatin'ny fanoherana hoe tsy mila any Rajoelina eo amin'ny fitondrana. Inona ny hetsika ataonay dia mbola mitovy amin'ny ataonay ihany dia ny mampafantatra ny mauvaise gouvernance izay ataony fitondrana io, ny kolikoly izay ataony fitondrana io, mampafantatra ihany koa ny pitsopitsony amin'ny fifidianana izay kasaina atao nefa hitantsika zao ary raha mahita raha rehetra mahita fa tsisy mandeha amin'ny gelony ary farany dia ny manentana trany ny vahoaka malagasy hiaro ny zony, hiaro ny safidiny ary tsy ho anaiky lembenana sy manaiky ampitahorana ampirorona isan'andro zaona fa ampitahorana ataontsika hoe basy, hémorragie, figadrana, gagazo sy fampitahorana hoe dia ifampanao inona ty ifampitana iady ifanao totondry amin'ireo jiolamboto mpanohana fitondrana. Dia mbola izay ihany ny teneniko hoe manentana ny gasy rehetra, manentana ny gasy rehetra amin'ny fasahiana, amin'ny fasahiana mijoro. Jereo zao Clémence dia anisan'ny vehivavy kely io dia mijoro hatrany malgré tout na ina fitoriana na ina ny fampitahorana nahazo azy na dia efa nisedra zavatra maro dia mbola mijoro foana ary mbola manohitra foana ny fitondrana io farak'izay heriny ka dia hiderako anao mihitsy zany Clémence tohizo hatrany
fa izay ihany mampaomby an'io ary manome ohatra ho an'ny malagasy ny fijoroanao. Mankasitraka anao raha mato faniry soerinayvany amin'izany teny zay nentinao zany a tiako resahana fotsiny hoe sokafako kely angamba ny fonteniny amin'ny hoe raha betsaka tokoa ireo miezaka mijoro a tsy hoe ny tenako rery akory fa be deabe ireo miezaka mijoro a ao anatin'izany zao namana lidira farala misy mpanolotsaina maromaro ihany koa na misy aza ireny fitoritoriana maro samihafa amin'izao fotoana zao moa efa diso fantatry ny mpanarabaovao loatra hoe misy ihany koa ny fanapahana ny anjara solika na hoe ny zo zay tokony hositrahanay mpanolotsaina manoloana indrindra zany fijoroana izany a ny tiako atongavana de hoe maromaro ihany ny miezaka mijoro a reny na raha antsika ihany koa reny ravinambinina maromaro eny mety hoe vitsy raha isa saingy samy nametraka ny dian-tanany avokoa zany rehetrarehetra izany a de io moa ny appréciena antsika rehetrarehetra hoe mila mijoro tokoa ao anatin'izany satria indrindrindrindra manoloana an'izao akaiky akatoky ny fifidianana izao satria de tena mila fijoroantsika tanora mila fijoroantsika vehivavy tokoa ny zava-misy eto amin'ny firenena averiko aminao ihany koa moa zany toraka voninkazo zany na zany satria ianao koa de fantatry ny olona ary diso fantatry ny olona loatra ny amin'ny fijoroanao a indrindrindrindra manoloana ireny zavatra nanjoana nareo somary andrianisa ireny a ny raha nahita teto a ny raha naonzara tao anatin'ny tambajotra tserasera zany rehetrarehetra zany a fa de midiranao ihany koa ary de amrary soa anao na izanazany na raha matoa faniry soerinay vo isan'ny andeha atao hoe vaovao lehibe a navoakanao a ho an'ny androany 4 jona izay tena niteraka resabe a eny anivon'ny tambajotra tserasera ary hoy ny fiteny frantsay hoe ça a eu l'effet d'une bombe ilay vaovao nilaza tokoa mantsy ianao fa hoe efa tsy nizaka ny zom-pirenena malagasy efa ela ny filorajoelona ny fanontaniana zao amin'izao fotoana zao izay apetraky ny mpanarabaovao avy hatrany de hoe inona no pirofo entinao raha matoa faniry soerinay vo anamarinana an'izany ary inona ihany koa no hofiatraika an'io hampamoaka izay nataonao io a aoriana kely ao. Enitsika moa zany a ny vaovao izay nilatsaka hoe tsy manana ny zom-pirenena ary tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy a Andriamatoa Andry Rajoelina averiko ihany le satria tsara azavaina eo amin'ny mpieno antsika zay any Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra hoe ahoana fandehan'izany zao zany fandehana ny lalàna antsika malagasy mihitsy a no mametraka hoe tsy very avy hatrany ny zom-pirenena malagasy anana ny teratany malagasy anankiray izay efa feno taona mangataka an'izany zom-pirenena vahiny izany zany hoe article 42 ny code de nationalité malagasy izany hoe no mametraka an'izay io article 42 ny code de nationalité io dia mbola tsy niova ary mbola manakery hatramin'izao ao anatin'izay dia nanao fanadiadiana zany izahay a nanao fikarohana izahay a ny tady etseroa izahay a ary dia nahita ary dia nananay ny pirofo satria manontany moa nareo zany hoe inona ny pirofo voalohany a dia ny lalàna aloha mbola tsy niova ny pirofo faharoa dia manina moa ty nahazo décret de naturalisation voalaza zany hoe publiena navoaka tamin'ny journal officiel tany a Frantsa izay tamin'ny datinandrony 21 novembre 2014 ny décret de naturalisation ny Andry Rajoelina azotsika jerena nizaniza eto manana internet dia afaka mijery an'io journal officiel io izay misy an'io décret de naturalisation io satria voalaza ao zany hoe reto daholo ny décret nivoaka tamin'io androny 19 novembre 2014 io dikan'izany zany dia zao taloha ny tenenina foana hoe taloha ny lazaina foana hoe manana nationalité frantsay Andry Rajoelina manana binationalité izy zao fa ny vaovao androany mahasamihafa izay rehetrarehetra izay dia zao tsy nationalité tsy binational ohatry ny olona rehetra le mana double nationalité ireny zany Rajoelina fa nationalité
tokana ihanyny anazy dia nationalité française rehefa nangataka izany izy ka nahazo dia very mahamalagasy anazy. Zay zany natao hoe scoop androany. Dia rehefa adiniana zany izay hoe tsy manana ny zoam-pirenena, tsy mizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy izy tamin'ny fotoana nametrahany candidature ilatsaka ho fidiana tamin'ny 2018. Dikan'izay dia tsy manan-kery ny fahalaniana Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy manan-kery ny fahalaniana Andriamatoa Andry Rajoelina. Dikan'izay dia foana tanteraka ny mahafiloha-pirenena ny Andry Rajoelina manomboka amin'ny daty androany. Ary démissionnaire d'office no anarany. Izy izay olona rehetrarehetra mizaka ny zoam-pirenena frantsay, anisan'izany zany Andriamatoa Maire Vaza Nainandry Tsitohaina izay mizaka ny zoam-pirenena frantsay akoatra ny mahagasy anazy. Ho hitantsika moa zany ohatra hoe par filiation nazahoany an'le izy, fa raha ohatra izy ka par filiation de double nationaux izy. Fa raha ohatra ka hoe par acquisition zany hoe nangatahany tateorina ny ma frantsay azy dia very tanteraka ny mahagasy anao. De zay zany mikasika an'iny ny vokatrizay de tena hoe vacant na tsy misy olona ny toeran'ny filohan'ny repoblika, ary ny akta rehetra, ny soni rehetra, zay zavatra rehetra nataony Andry Rajoelina no io ataontsika hoe nullité ny natonga azy ho filohan'ny repoblika io dia nul daholo. Frappé de nullité absolue zany ny fahalaniny Andriamatoa Andry Rajoelina, ary tompona andraikitra tanteraka amin'izany izy tena ny voalohany indrindra, ary ny mpikambana tao amin'ny HCC tamin'ny 2018. Iteny isika hoe inona zany no inona ny zavatra hitranga. De za zany tena miteny tsy misy hoe zay tian'ny tribunaly no ataony eto na hoe zay tian'ny mpanao politika, fa lalàna no ampiarina, ary lalàna no ataontsika hoe takina hiatra, lalàna no takina ho ajaina sy ho tsy hitsakitsahana ao Madagasikara. Ka dia isika rehetrarehetra, isika malagasy rehetra no ampiatra an'izany lalàna zany mba hipetraka sy ho ajaina, ary dia ho tanterahana ka de mianatra antsika mitoy amin'izao vaovao mangotrakotraka izao, tena hoe mangotraka zany le izy. Arak'izany dia samy miandry zay ho toyen'ny fanazavana iny zany sika, fa ny zavatra azo antoka aloha dia tsy handeha fotsiny amin'izao ireny vaovao ireny, ary miandrandra avokoa ny malagasy zany nahoana izay mety ho toyeny. Fa miresaka ihany sika, resaka mpitondra sy ny sisa ao anatin'ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana sika amin'izao fotoana izao efa miariary toy ny vahiakandrina ankehitriny ny fanaovany eo anivon'ny fitondrana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Raha izay no azo ilazana azy. Nahitana taratra izany ohatra nisy eny fizarana ireo fifanarahana arak'asy ho an'ireo mpampianatra vao raisina ho mpiasam-panjakana izay nitanterahana teny amin'ny Kianja Makiny fananerinandro lasa teo. Tsy menatra mihitsy ny minisitra tompon'andraikitra milaza hoe tsy aleo ve ny filohan'ny repoblika izay tiantsika, izay manome soa antsika ary atokisantsika fa havita betsaka amintsika no ampitsika. Zany no voambolana miainga sahady volana maromaro mialohan'ny fifidianana. Tsy vitan'izany fa eo ihany koa ireo efa nirantsika nahita ny fampisalorana loko volomboasary izay matetika be mitranga zany zavatra zany. Te hanararoatra ny fivahiniananao atao anaty fandaharana hoe inona no fanehoan-kevitra Ramatoa Fanny Soerinay ho azonao entina momba izany karazana fangalarana départ amin'ny resaka fampielezan-kevitra eto Madagasikara izany. Ie, anatin'ny vanim-potoana ny pré-campagne tsika izao mahagaga nefa fa tsy voalaza ao anatin'ny lalàna mikasika ny fifidianana ny pré-campagne. Dikan'izay zany dia afaka manao izay patany ny olona eo amin'ny atrehan'ny pré-campagne. Fa zao kosa nefa nino nalazaina tsy azon'ny olona eo amin'ny fitondrana tao ny mampiasa ny fitaovam-panjakana anaovana fampielezan-kevitra, na fampielezan-kevitra alohan'ny fotoana io na fampielezan-kevitra ao anatin'ny fotoana. Ka amiko dia tokony andraisana fepetra ny fampielezan-kevitra na fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny olom-panjakana izay ataon'ireo mpitondra
fa saingy ao amintsika aveo moa misy mandray andraikitra, misy fanjakana aveo, misy fitsarana aveo, fa ny mpanohitra izay ny atoerana no tokony tsy anaiky ary tsy andefitra mihitsiny amin'ny fampiasana n'ireo fitaovam-panjakana satria tsy mampitovy lenta ny olona samy manao pré-campagne zany ary tsy andaniny koa ny fisakasakanana isan-karazany an'ireo kandida izay mandeha manao ny ataontsika hoe pré-campagne na andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana zany na ny kandida hafa koa izay voasakana nefa tsy dia tena voasakana ihany koa moa zany misy teny andresolony haiko ny kandida hafa zany tsy dia hitako loatra hoe manao an'izay pré-campagne zay fa ireo aloha zany no hitantsika fa za zany dia miteny hoe tsy ekena velively ary tsy maharaky ny lalàna io fampiasana fitaovam-panjakana sy ny olom-panjakana anaovana fampelezan-kevitra meloa io. Raha malalaka araka ny nanarahantsika azy teo ireny ny mpitondra sy ireo mpiaradia amin'ny mpitondra moa zany amin'ny resaka famorim-bahoaka etsy andaniny kosa dia sakatsakanana foana ny mpanohitra ary misedra izany saika isaky ny fidinana ifotony ny antoko-tim izay mpikambana ihany keo anatin'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Vaomaly zao no nisy indray izany sakatsakana izany tany Mananjary tany. Nisy mihitsy ny famoahan'ny ministry ny atitany Tokely Justin Noty entina andrarana ireo hetsika akalamanjana. Ho anao manokana Ramatoa Fanirisoerinaivo fatahorana ve sa inona no ao ambadika izany fihetsika sy fandraisana fepetra izany? Mikasika an'ilay fisakasakanana lazaiko toy ihany hoe atahotra ve sa inona ny ambadika ireny fihetsika fanakatsakanana ny mpanohitra izay manao pré-campagne ireny? Tsy tahotra fa fanapara-pahefana. Zareo zany tena hoe le izy koa zany tsy hoe le mpitondra ihany manapatra fahefana fa zany mahita hoe le mpisolelaka koa dia manapatra fahefana satria na tamin'ny andron'ny Ratsiraka na tamin'ny andron'ny Ravalomanana na tamin'ny andron'ny Rajaonarimampianina na amin'izao andron'ny Andry Rajoelina zao dia ireo mpitandro ny filaminana izay mandray baiko hoe sakanana ny hetsika no manao zelle. Zany hoe zareo mihitsy zany ny tena misy olelaka amin'ilay fitondrana raha jerevantsika ny ohatrany hoe hitandro filaminana no baiko omena an'ny zareo dia ny ataony tena hoe misakana an'ilay olona ary tena sakanany corps ama mihitsy. Dia misy olona indray tsy dia tena sakanany. Eo zany tsika mieritreritra hoe mba misaina ve reto mpitandro filaminana reto amin'ity zavatra ataony hoe ny fitondranany miove fa rehefa ianao eo amin'ilay toerana dia tokony mba manajany hoe inona aloha ny lalàna fa tsy hoe inona aloha ny baiko. Fa ny lalàna fototra toko dia milaza fa mananjo hivezivezy malalaka ny teratany malagasy. Rehefa mbola tsy misy zavatra mikorotana na mampikorotana ataony dia mahazo mivezivezy malalaka izy, mahazo mamory olona malalaka izy ary raha manana indrindrandrindra izy manana autorisation dia azo ny atao zany. Ny zavatra misy nefany misy mahazo autorisation dia misy tsy mahazo. Ka eo zany tsika dia mahita hoe misy mitanila ihany koa ireo tompon'andraikitra amin'ny fanomezana ny autorisation. Tsy tahotra ho afa fanapara-pahefana ilay izy fampisehoana hoe zahay zao ny eto dia mihetraketraka. Hijanona amin'izay lafin'ny politika izay hatrany isika raha sitrakao ny 16 Jona moa zany raha tsy misy ny fiovana hatreto aloha dia io no daty voatondro hanatanterana ny fitsarana ny Ramatoa Doris Rakotosamuel sy Nambinina Raherimampianina. Raha tsy haivitsika kely Nambinina dia nosamborina teny Analakely ny 20 Mey lasa teo ary taorian'izay dia nampidirina ponja vonjimaika rehefa avy nitazomina garde à vue nandritry ny 27 ora zany. Mitovy ny zavatra hanenjehana azy mianadahy ireto dia ny hoe famorim-bahoaka tsy nahazoana lalana sy fanevadevana mpitandro ny filaminana. Ny zava-misy anefa zany ary nampimenomena ny maro moa izy ity ka tsy azo lalova-potsiny sy tsy horesahana dia ny hoe tsy mitovy ilay traitement zay ngamba ny manamora ny ilazako azy ho an'ny mpitarika sy ny mpanotrina na tamin'ity raharaha ity na be resaka iny. Fa etsy andanin'izay ihany koa dia mampiseho ity trango ity fa tena hoe
tsy avelan'ny mpitondra maneho hevitra zany ny vahoaka ary tena anaovana antso-jay mihitsy zay rehetra miteny ny zava-misy anefa Clémence Rarinirina mpanao gazety tsika efa ela nanarahana ny raharaha politika teto Madagasikara fa ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy tamin'ny fotoan'andro mbola tsy nahazo fahefana moa izy tamin'izany dia angamba mora kokoa ny miteny fa tena verimberiny mihitsy ny hoe droit absolu nahazo fototra ny fidinana an-dalambe raha matoa Niry Soerinay fa tena te hareny hevitrao makasika an'izay resaka anankiray izay zahay. Ho tsaraina amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana jona ho avy izao tokoa Doris sy Nambinina ary za dia miandry fatratra mihitsy ny valiny zany fitsarana zany satria araky ny lazaiko teo amin'ny page Facebook hoe mitanila tanteraka ny fitsarana ao Madagasikara ka kidnapping olona manao kidnapping zaza telo taona tompoko tena hoe raha ohatra zany hoe tara kely ny fanatratrana ny polisy ny gendarme an'ireo mpanao kidnapping nareo dia mety efa maty le zaza na tsy haiko ary ny lalàna nefa dia milaza fa eloka be vava ny kidnapping zaza tsy ampy taona mahagaga nefa fa dia 2 taona sazy hatrany maizina fotsiny no sazin'le mpitarika an'le kidnapping ary tsara fantatrareo fa izy efa nigadra tany herintaona dikan'izay herintaona sisa no ataony dia ny sasany 4 taona 3 taona sisa ny ataony nefa ny zavatra tsy sy dikany ao Madagasikara dia anasaziana olona 7 taona 5 taona io zao nendreo Limercia Serberija 44 mois io zao neny Lola Rasomaro 5 ans tsara fantatra fa neny Lola Rasomaro ane ka fitakim-bola no nataony tamin'io Madame Brigitte Razaka io izay namarotany tany dia fitakiana io vola vidina tany io no lazaina fa extorsion. Neny Nambina sy Doris indray dia eo amin'le traitement an'le mpitarika sy le olona niaro an'le mpitarika zany dia efa mitanila ny fitsarana dia gaga hoe nareo fitsaranao ve dia tsy maintsy mitanila foana eo le lazaiko hoe misy mipiso lelaka za zany misaotra n'le mpitsara izay nandray ny dossier ny Doris fa sura tena sura fa nahazo baiko izy hoe ampidiro amponja io fa izy tsy napiditra fa le mpitsara izay nandray ny dossier ny Nambinina maninona re izy ny nampidirina amponja nefa tsisy ran'olona nalatsaka tsisy zavatra vaky tsy nisy fandrobana ary izy tsy naneva-teva mpitandro ny filaminana izy raha ny teny hoe efa ody izahay zao niaro an'ny Doris ny nataony ary normal izy raha iaro an'ny Doris satria tsy navela no samborina i Doris ary tsy nanosika ohatry ny nataony sy teny tamin'ny mpitandro ny filaminana izy fa i Doris no nitazominy tsy ho voasambotra dia izy ny tonga dia nibatainy zareo dia netiny amiko raha ohatra natao garde à vue dia efa ampy izay na même garde à vue raha tsy tokony natao azy fa netina fotsiny izy dia aveo navotsitra izay ny tokony natao fa izao moa zany efa etraketraka tsy akijanona no atao ohatrany hoe te hijanona eo amin'ny toerana zany reto lehibe mpitarika ao mpitandro filaminana ndreto dia manao excès de zèle nefa vao miongana teo zao Rajoelina dia izay misolo azy eo dia anaovany ohatran'io koa fa za aloha zany miteny hoe raha izaho manokana no tonga eo amin'ny fitondrana dia hitako loatra zany ny ngidin'izany hoe fanapara-pahefana zany ka tsy izaho mihitsy andeha hanapatra fahefana ohatran'io atao mietraketraka io satria ny antony dia marefo ianao raha mpitondra manapatra fahefana ny mampiatra ny lalàna no atao zany hoe ny lalàna ohatran'ireny hoe ny kolikoly ny famonoan'olona ny kidnapping ny zavatra tokony ampiarana lalàna enjana mba ho exemplaire no tokony atao fa ny fanitsakitsahana ny zo fototra sy ny zon'olombelona ary fanitsakitsahana ny lalàna amin'ny fampiarana lalàna tsy mitombona amin'ilay zavatra mitranga zany dia amiko tena hoe fanitsakitsahana ny mahatany-tandalàna tsika moa zany Madagasikara tsy tany-tandalàna mbola tsy tany-tandalàna mihitsy. Ya iny raha mahakasika ny Nambinina raha Irimampianina sy Doris Rakotosamuel moa zany araky ny fandraisana manalira faralahy teo dia andeha
ny 9 jona izao engane mba tena andeha tokoa na manalili satria raha sanatriavina tsy mandeha ny raha matodo risy Rakoto Samuel moa iny ny placena sous contrôle judiciaire efa ndresantsika teo tamin'ny fandarana farany nambinina raha iry-mampianina kosa nampidirina ponja vonjomaika raha sanatria tsy mandeha indray fa sanatriavina ho reportena izany raha zany dia ialava zany ny fepotona hitazonana azy aponja vonjomaika ka de nirarina moa zany ny andehanana izay raha izay ary isika dia tsy maintsy ifanotriny eny na manalilira farala satria araka ny fandresantsika foana ombieny namana nambinina raha iry-mampianina manokana moa zao zay akoatra ny Doris dia nanotrina antsika foana ihany koa tamin'ireny raha izay nahazo antsika mpanolotsaina tao anatin'ny volana maromaro ireny fa iny raha iny ihany koa no ndeha hiampitatsika amin'ny resaka fitsarana miariary ihany koa ny fisian'ny resaka fitsarana mitanila eto amintsika raha matofany erisoerinaivo rehefa olona akaiky ny mpitondra no misy mitory dia tsy mandeha mihitsy ny fanadiadiana sy ny fiakaran'ny raharaha eo anivony fitsarana rehefa mpanohitra na olona tsy mitovy jery amin'ny mpitondra kosa nefa dia aingana be ary ny tsikaritra aza de maromaro ireo namoronana dossier entina andetehana azy ireny vao malo zao tsika na manalila rahalahy no nanaraka ny zavatra nanjoa ny Lola Rasomaharo amin'ny mampitsaranao raha matoa fanirisoerinaivo fantanina hoe aiza ny lesoka inona no tokony hovaina inona no tokony harenina mba hisin'ny fitokisany vahoaka amin'ny fitsarana sy tena ahatanterahany ilay teny hoe tany tandalana eto Madagasikara mikasika fitsarana tena hita fa mbola mitanila ny fitsarana satria rehefa olona eo amin'ny fitondrana no mitory na olona izay manelingelina ny fitondrana no misy mitory de mailaka mihitsy ny polisy sy ny fitsarana mampiatra ny lalàna sy mampiatra ny fisamborana fa rehefa olona ty amin'ny olotsotra na olona ty amin'ny fanoherana no mba mitory de tena hoe miandry vasiko eo tapitra ihany mandandrajoela tsy misy toyany fitoriana zany de tena fampisehoana tanteraka fa eo ambanin'ny vahoany mpitondra ny fitsarana ary misy olelaka aminy na matahotra azy de tsy masamijoro kanefa inona ny antonovanao ny asa mpitsarana io raha ohatra ianao ka matahotra andany manao zavatra hafa zay fotsiny zany tiako tenenina momba raha matofa ny erisoerinaivo isan'ny olana goavana eto Madagasikara voaresaka be ihany koa ny resaka kolikoly ny sehatra rehetra zany zay alehanao de ahitana an'izany kolikoly zany avokoa maro moa ireo rafitra efa mipetraka mba hisorohana sy ataontsika hoe edivana amin'izany misy ohatra ny Bianco ny Samifine ny Paka saingy tsy de tsapa loatra ny fisian'izy ireny raha ny zava-misy mijerena akaiky vao mainka aza mirongatra ny kolikoly eto Madagasikara ary miaratsy laharana mihitsy sika ao anatin'izany raha jerena ny laharantsika inona no hoanao manokana no tsy mampahomby atsika eto Madagasikara amin'ity ady atao amin'ny kolikoly ity ary inona no ataoko hoe vahaolana foezaka à court terme tokony apetraka mba hoentsika miady amin'izany kolikoly eto Madagasikara izany ady amin'ny kolikoly tena hoe ny ady amin'ny kolikoly satria amin'izao Madagasikara de hatrany ambony ka hatrany ambany de kolikoly rano fotsiny ny ainana ny ady amin'ny kolikoly re tompoko de manomboka hatrany ambony rehefa tsy manomboka hatrany ambony io de tsy ahomby mihitsy ary rehefa manomboka hatrany ambony izy de il faut que les peines soient exemplaires les sanctions exemplaires amin'izay tsy mahasamanao intsony ny ety ambany fa manome ohatra ho an'ny rehetra ny fanazaziana le teo ambony ary mila koa io volonté politique le volonté politique io tsy hoe hametraka an'izao rafitra zao sy ny rafitra zao fa mila le mpitondra mihitsy manomboka tsy manao kolikoly ary manome ohatra andreo olona izay hiadidiny sy eo ambanin'ny fiadidiny fa raha vao ohatra ka tsy manao an'izay l'exemple vient d'en haut zay mpitondra antsika de tsy ho afaka mihitsy io ady amin'ny kolikoly io na metraka juridiction spéciale isan-karazany ho pehena lafo be ary tsika rehefa tsy ny any ambony no manome ny ohatra ary manenjika ireo tena gros poisson mba hanomezana peine exemplaire ny fitsarana
dia hitohy foana io ary tsy tapitra mihitsy. Ararotina moa raha matoa fa nierisoerinay ny fahazonanao ao anatin'izao interview zao mba ametrahananao an'ireo fanontaniana mankasika indrindra an'ireo vaovao malaza sy vaovao mafana eto Madagasikara dia isan'ny vaovao malaza zao ity resaka loi de finance rectificative na ny resaka LFR ity. Fantatra fa de hoe tsy anao an'izany fanontaniana teto-bola izany ny fitondrana Rajoelina moa zany raha ny faneho-kevitra ofisialy izay nataon'ny mpitondra fanjakana de hoe efa kely sisa de hifarana ny fepitoam-piasana ka hoe raha misy zany ny famindram-bola na koa fandaminana tao anatin'ny teti-bola de tsy ilana ny fantsiana ny teti-bola izany. Sambany zany zao hatramin'izay no tsy hisy zany LFR na hoe fantsiana ny teti-bola mpanjakana izany. Ahoana no fahitanao an'ity fanapahan-kevitra ny fanjakana ity raha matoa fanirisoherinay foa. Mbola tsisy tao anatin'ny 90 taona ty hoe tsisy LFR ty. Ny tsara marina iny natao hoe LFR, loi de finance rectificative. Rehefa hita zany fa tsy nety ny fomba namoahana sy nampidirana vola tamin'ny ataontsika hoe première semestre tamin'ny exercice budgétaire na ny taona fampiasam-bola. De mamoaka ny atao hoe LFR na loi de finance rectificative ny Assemblée nationale izay loi de finance amboarin'ny gouvernement. Tamin'ity nefa dia nanapa-kevitra zany gouvernement tsy amoaka zany LFR zany ka tsy ampandanany zany eny anivon'ny Assemblée nationale sy ny Sénat. De zany tsika manontany tena hoe de ahoana zany fomba ampiasan'ireo vola. De hoe na eno zany ariva io hoe maly ariva hoe anao an'izany décret d'avance zany ndray zareo. Miaiky anao azay. Asa ohatriny ahoana le fanaovana le décret d'avance zany hoe ho avoaka par décret zany ny vola izay ho ampidirina sy ho avoaka amin'ny fampiasam-bola amin'ny tapany faharoa ny deuxième semestre ny 2023 iny. Ny tena misy nefa, ny zava-misy nefa de ny kitapo-bola mpanjakana mihitsy no foana. Satria nahoana tsy mahitantana ny fitondrana ary tsy miditra ihany koa ny vola. Tsy mamokatra ny firenena ary tsy miditra ny etra. Ny kolokolo manjaka ary raha vatomanga tsy maintsy peyena. Satria fantatsika tsara fa ao amin'ny klinika ilafy de ny andro tokony budget mikasika ny fahasalamana de mitotona amin'ny klinika ilafy andoavana ny facture izay mihoapapana ataon'ny polyclinika ilafy amin'ireo mpiasam-panjakana izay mitsabo tena ao satria ny mpiasam-panjakana rehetra zao de ao amin'ny polyclinika daholo no mitsabo tena mba ahafahan'ny polyclinika mitaky zany amin'ny fanjakana ary dia aloha avy hatrany. Ka ny budget ny ministère santé rehetra sy ny budget de remboursement amin'ny ministère rehetra dia mandeha any amin'io polyclinika ilafy io. Zany ny anisany tsy mampisy vola ao amin'ny kitapo-bola mpanjakana ankoatran'ny fanodikodinam-bola isan-karazany. De arak'izany tokoa moa de hoe ararotina ny fandalovanao atao anaty fandaharana raha matoa fanirisoherinay vo betsaka izay fanontaniana mipetraka izay amaraparana ny resadresaka sika iresaka toe-karena ary tsy aritra ny tsanontanianao an'izany satria isan'ny vaovao farany ny hoe volamena milanja 10 kilao raha itaonina mahery kely no naondra ny banque foibe tamin'ny alalan'ny Turkish Airlines zany. Hodiovina ny Suisse araky ny vaovaon'ny paritaka ve sa anamboaranareo volamena 50 ariary izay nitapahana tamin'ny filan-kevitry ny ministra fanontaniana mipetraka zany hatreto de tsy misy ataontsika hoe fampitam-baovao ofisialy mahakasika an'izany vaovao zany. Raha matoa fanirisoherinay ho isan'ny mampalaza an'ity fanjakana Rajoelina ity akoatra ny resaka fampanantenana bokaty efa ratsika rehetra mahalala de ny resaka volamena izay hoe misy manondrana antsokosoko an'izany misy ny manjavona sy mivadika korotam-bitampoka na de efa ny anaty birao-mpanjakana aza zao zany de naondrana indray ny volamena milanja 410 kilao. Te antany anao hoe azo itokiana ve ny mbola iverenana zany volamena rehetrarehetra zany eto Madagasikara. Mikasika ny volamena izay nalefa any Turquie
Araky ny nazavaiko tao anatin'ny vidéo izay nataoko omaly teo amin'ny page Facebook dia voalaza fa 1040 tonnes ny volamena izay navoaka tao amin'ny Banque Centrale anamboarana vola 50 ariary volamena. Araky ny voalaza ihany koa dia 5000 pièces ny isan'izany pièce d'or 50 ariary ho atota izany. Ary ireo 5000 pièces d'or ireo dia amidy 12 millions d'ariary ny anankiray. Rehefa ohatra zany atao ny kady tsotsotra ny valeur an'ireo volamena izay navoaka tao amin'ny Banque Centrale dia mahatratra any amin'ny 60 millions d'euros. Raha eo amin'ny cours 58 120 izay hitanay. Izany hoe mahery ny 60 millions d'euros vidin'ireo volamen'ireo. Kanefa ny vola zany hoe ny vola ho azo vidin'ireto 5000 pièces d'or izay nafarana, izay hoe namboarina, dia mahatratra eo amin'ny 12 millions et quelques euros eo, zany eo amin'ny 13 millions latsaka eo, 13 millions d'euros latsaka contre 61 millions d'euros. Inona zany nakaiza ahoana ny fanazavana n'izay zavatra satria tsy mazava hoe volamena 1 tonne 1040 kilos no nalefa dia nefa miverina avy any apatelo ny volamena izay nalefa ny volamena miverina. Amiko manokana raha zany no antaniana fanondranana tsokosoko volamena ny zavatra nisy fa tsy misy an'izany hoe natota ary à gauche droite zany fa excuse zany hoe fialana bala sy ataontsika hoe excuse bidon ny namoana ny volamena io fa alatra be vava no mitranga. Fa isan'ny hitondranao fanehoan-kevitra matetika ty resaka jirama ity raha matoa fanirisoherinay vo fantatra zao raha ny vaovao miparitaka fa de hoe mikasa ny hanisy mpifaninana ny jirama amin'ny fanjakana. Zany ve no ahafahana mamany délestage izay iainan'ny vahoaka manerina nosy amin'izao fotoana zao inona ihany koa tompoko ny mety ho ao ambadika ity vinavina ny fanjakana ity raha ny hevitra manokana. Amaratsika ny fanontaniana napetraka ireo farany dia ny resaka jirama. Hitatsika fa tena bokan-trosa ny jirama ary tsy maharaka mihitsy manome fahafapo ny mpanjifa ao a Madagasikara amin'ny resaka jiro sy rano. Ny tena fototry ny olana tompoko dia tsy ny jirama, tsy hoe ny jirama tsy manao ny asa, ny jirama ny mila ho vonoiny olona. Tsara fantatra fa ny jirama dia orinasa. Ary orinasa io dia tatan'ny fanjakana ary tatan'ny olona izay apetraky ny fanjakana ary misy ny conseil d'administration. Nandritry ny taona ny fandimby ary indrindrandrindra nandritry ny teteza mita dia nanao contrat amin'ireo mpamatsy azy ny jirama. Misy ny fournisseur na groupe, misy ny fournisseur na électricité ary misy ny fournisseur na solika. Misy ihany koa ny mpanao entretien isan-karazany ka ireo mpamatsy fournisseur sy prestataire ny jirama ireo dia nanaovana contrat tsy ara-dalàna mahatonga ny jirama bokatrosa. Zay zany fototry ny olana amin'ny jirama. Bokatrosa ny jirama dia tsy mahavoalohan'ireo fournisseur sy prestataire ireo dia manao subvention ny fanjakana manome vola any jirama dia voatery andoavana an'ireo trosa prestataire sy fournisseur ireo foana ny vola izay voarainy jirama dia tsy afaka mihodina intsony izy. Etsy andaniny ireo prestataire sy fournisseur ireo ihany no manangana famokarana herinaratra en parallèle amin'ny jirama dia milaza fa concurrent jirama. Raha ho ana manokana zany dia ry zareo no manao izay apotika ny jirama dia avy eo zareo manao concurrence déloyale mba hoe anome fahafapo zany hoe irécupérer an'ireto mpanjifa ny jirama. Dia azagaga isika raha ny aoriana ikatona tanteraka koa ny jirama en cessation de paiement dia ireo olona izay fournisseur ny jirama sy
prestatairany ihany koa no andray an'izany jirama zany en location gérance ary dia hitombo avy telo eny efatra eny dimy eny ny vidin'ny jiro sy rano satria tsy misy ataontsika hoe tsy misy concurrence ary manao zay saim-patany ireo olona izay mandray azy dia tsy andaniny moa zany dia miray tsikombakomba hatrany ny fitondram-panjakana manoloana an'izay. Grave ilay izy fa dia eto aloha zany tsika dia mahita an'izay fahorian'ny olona amin'ny jirama io izay kanefa mampalahelo ihany hoe ny jirama maha-orinasa azy ny mahazotsiny kanefa ny fitantanana mihitsy no tsy mandeha amin'izay laoniny. Ka dia izay zany fandeha dia ho hitantsika eo moa raha mitombina izany zavatra teneniko izany fa tokony hosakanantsika faran'izay zokony ny fanafoanana ny jirama fa ny fahaiza mitantana apetraka ao amin'ny jirama no tokony hiadivantsika. Dia angasitrahana feno ianao raha matoa Faniry Soerinevina naiko vahinay mirahavavy tamin'ity alina ity sambany tato anaty fandarana moa ary irina nefa fa tsy ho farany izao vahinananao izao misaotra fa faneho-kevitra be dia be no nentinao teto ary dia manantena ny mbola hisiany fandarana tahaka izao indray amin'ny fotoana manaraka Clémence Rarinirina. Ya dia sambany tokoa ary marina mihitsy ny hoe tsy dia fanaony matetika ny fiakarana anaty fandarana tahaka izao mba ny singan'ny manokana sy mba ny angarany isika na manalilira faralaka dia isaorana be dia be anao zany rahamatoa Faniry Soerinevina. Zay ary zany ny fandraisam-pitenenako androany fa dia misaotra antsika rehetra izay nanaraka, misaotra ihany koa anareo izay nanasa ary dia mandra-piresaka indray dia mandra-pitafa amin'ny andro manaraka indray. Misaotra indrindra tompoko. Tsara homariana moa zany ao anatin'ireny faneho-kevitra rehetrarehetra ireny Clémence Rarinirina dia ny hoe izay rehetra voalaza tao anaty faneho-kevitra dia hananana porofo mazava avokoa. Izay zany fanamariana tsara tsi-piana ary dia mampanantena antsika moa zany fa dia araka ny resaka mirahavavy teo hoe tsy ho androany ihany isika no afaka handreny faneho-kevitra mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny zava-misy eto Madagasikara. Izay koa angamba no hidirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana Clémence Rarinirina. Ya ny tapany faharoa ny fandarana izay efa araka ny efa natsidika teny am-piandohan'ny fandarana ihany moa zany dia hoe horaisintsika amin'ny antso atarobia ny namana mpanao gazety ary Finara Elsoa izay amin'izao fotoana izao dia miaradia amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo bureau politique ary ireo olom-boafidy ny antoko tiako Madagasikara izay mitarika ny congrès party ny antoko moa zany tiako Madagasikara any amin'iny tapany atsimo atsinanany nosy iny hatramin'ny fiandohany ity herinandro ity tokoa moa zany dia any amin'io faritra io any amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy iny no nanatanterahana an'izay congrès party izay tsara marina na manalira faralava dia tena hoe mahasarika olona hatrany ary mahavory olona foana ihany koa ary tsy teny betsaka isika fa rehefa ao anatin'ny resadresaka miaraka amin'ny Arifina Elsoa tsika dia ho hitanareo mpanaraka ny fandarana io fa dia ny sary no hiteny amintsika sy anamarina izany amintsika rehetrarehetra ka dia atomboky namanalira faralanga mba izay resadresaka miaraka amin'ny Arifina izay. Araka izany dia manantitra ny arahava sy kompatananao anao ramatoa Arifina ny andalana any miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana sy ny délégation rehetra. Alao apetraka avy hatrany ny fanontaniana voalohany mba tsy halan'ny fotoanantsika satria ararotina ihany koa ny ahafahana mandray ny antsonao an-tarobia. Arifina taiza avy indray ireo toerana izay natanterahana an'ity congrès party ity izay nalehanareo tamin'izao dia tamin'ity herinandro ity izay. Voalohanteny aloha dia miarahaba ny mpiain'ny mpijery sy ny mpiain'ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS amin'izao andro arivarivo izao. Io koa zany miarabana ny Clémence sy Lili Rafaralahy izay mikarakara sy tompony andraikitry ny fandarana sahy. Raha ny toerana nalehan'ny président Ravalomanana zany aloha taty amin'ny faritra atsimo atsinanana tena niainga lavitra dia lavitra zany président. Ny tafo sy ny resaka tamin'ny vahoaka. Teo zany mitadia vangain-drano, farafangana, manakara, mananjary. Izay zany ny zavatra hoe nandehanana zany. Ary tena nafinaritra zany ny fakahitany tamin'ny vahoaka raha ny fijerevana tety ivelany ny zavatra nisy. Nandritra izay fotoana izay. Arifina nanahoana ny atao hoe ny ambiance
na ny teny an-dalana io satria moa fantatra zany fa de misy hatrany ny fiatonana iny an-dalana rehetra eny ary ny vahoaka ihany koa de tsy mamela ny filoha Marc Ravalomanana nandalo fotsiny na koa io teny amin'ireo toerana izay nanatanterahana ny congrès partre nanahoana Arifine mikasika an'izay ambiance izay. Le ambiance aloha dia aty amin'izay lalana nalehan'ny rehetrarehetra dia hoe gaga. Izay aloha zany aloha ny voalohan-tenin'ny olona zany dia gaga nahitan'ny président Ravalomanana hoe ay ve ity président Ravalomanana ity ka tena mbola mirindrarindra, tena mbola ao anatiny hoe tena hoe tsy ragaina fa hoe antitra be izao président Ravalomanana efa ozy fa tena mahakanga raha tena tsy nampoizin'ny olona ilay izy. Ay ve dada ohatran'izao mbola gogosy be, mbola zao mbola mirindrarindra be, tsy nampoizin'ilay olona zany satria betsaka loatra ilay fanaratsiana zany hita any amin'ny tambazotra serasera sy any amin'ny haino aman-jery tsirairay avy. Dia izay zany aloha no tena hitako hoe nanamarika hoe gaga zany ilay olona hoe nahitany hoe président hoe tena mbola mijoro tsara président. Dia eo koa zany ny olona vao nahita anazy dia tena hoe mitaraina ary tena mitovy daholo ilay zavatra tenenin'ilay olona nanerina ilay faritra maromaro izay efa nitononoko tany aloha ireo teny an-dalana. Dia vao mahita anazy tena nanamarika anahy Clémence sy Lily tena tao amin'ny taty Vohipena nandalovana tsisy nanampoana izay président ho avy zany tao alolo kely vao be misy fokotany anankiray fa tonga dia olona tonga dia vao nahita amin'ny président tsy namelana président raha tsy nijanona. Tonga dia hoe lehilahy mahery ianao président tena zao io filohanay io zao tsy mahalala afa-tsy io izay ary tena hoe vita ny namorikira teo eo tena tonga dia hoe antsa tena hoe tena tsy nampoizina ary tena izay nanatrika zany taminay ohatrany hoe sady faly ny nalahelo hoe kay hoe tena zao mahatsiaro tena fijalian'ny olona zany amin'ity fitondrana ity. Dia vao mahita ny président dia tena hoe ohatran'ireny hoe tia ny olona hamonjy anay dia tena hoe mahavita amin'ny fo tsisy zavatra hoe namboarina zany fa tena hoe tena vao mifankahita dia mifankatia ny tia sy ny manina zany dia tonga dia ohatrany hoe lasa ho azy ny ambiance tena hoe ny sary ngamba no miteny satria betsaka ny sary nalefana eny rehefa tamin'ny tambazotra serasera izay nataoko zany nahitana ny hoe reto ny ambiance teny an-dalana. Dia tao aoriana kely n'izay Vohipena izay dia eny an-dalana moa zany mitovy daholo ny fahasahiranana tenen'ny olona tsara izay président fa tonga avy ianao lalana ty aminay ratsy ny fiariliana potika fambolena zany dia tena tsisy vita intsony ny vokatra ty aminay. Izay zany ny zavatra nisy teny ary président moa mbola tsy hoe izy tsy propagande moa no natao fa mbola hoe fiainoana zany dia miaino anareo dia miaino ny tenin'ny olona izy dia hitantsika ao sy ny atao fa tao mpifidianana ty taon'ity dia eo tsika mahita azy. Izay moa zany aty amin'ny plateau mandre an'ilay faneho-kevitra dia ohatrany miara-mientana miaraka aminareo any ihany koa ary dia izay ilay hoe fiara-miasa misy asa ifampisarana fa heverinay fa fitaovana anankiray ahafahana mampita mivantana izay zavatra iainanareo any ity fandarana ity ka dia isaorana be dia be ianao Arifine tamin'izay tatitra izay fa tena marika ny hoe isaky ny toerana natanteranareo congrès partre moa dia misy hatrany ry Arifine ireo afatra na FDB izay ampitaina Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo mpiara-dia aminy te anararoatra anontany ianao hoe inona avy ireo FDB nivoatra ary tamin'ity dianareo tany Atsimo Atsinanana ity. Ny FDB nivoatra zany tamin'ny fitsidianana taon'ny président Marc Ravalomanana dia ilay hoe tao mpifidianana ity taona ity. Izany hoe rehefa tao mpifidianana dia tokony izany hijerintsika ny anarana any amin'ny birao-fokotany ny anarantsika raha voasoratra ao anaty lista. Mbola misy izany fotoana hatramin'ity faran'ny volana Jona ity zany izay nahemoka izany ilay fotoana mbola ahafahantsika manao an'izay zavatra izay tao mpifidianana hozy izy ity taona ity ka raha ohatra izy ka tsy voasoratra ao anaty lista ianareo tsisy zavatra azontsika atao satria ny eo amin'ny fahefana ihany no afaka hanatanterantsika ny fampanantenana izay hoe mahazo antsika vahoaka amin'izao fotoana izao. Izaho hozy izy tsy afaka hanao inona raha tsy eo amin'ny fitondrana ka izay mila jerena zany misoratra anarana zany ianao ao anaty lista dia tena hoe miaraka izany dia tsika koa izany amin'ity tsy manaiky an'izany hoe alabaty izany intsony satria mila olona izany tsika isaky ny fokotany sy ny komina hanara-maso ny fifidianana manomboka izao dia teny izao dia efa minomana amin'izany. Izay zany tena afatra mafonjy satria mbola tsy fotoana propagande zany amin'izao fa tao mpifidianana
dia io izany namafisina tsara hoe amin'ny mahatao-pifidiana tsy manaiky intsony izany izay efa 2002 izao ozy izy fa tsy hanaiky intsony ny zavatra hoe atao halatra sy ny zavatra tsy mandeha amin'ny fifidianana ho avy io. Izay izany no tena mivoatra izany tamin'ny tenin'ny président Marc Ravalomanana sy ny mpanara-diana azy taty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Namana mpanao gazety Arifina Rahelosoa moa namana Lira Faralahy dia isan'ny ndeha ataontsika hoe angady ananana sy viahitana ny fampitana an'ireo vaovao samihafa mikasika indrindra n'ireny congrès-paritra ireny ary miara-miasa akaiky amin'ireo namana mpanao gazety ihany koa ao anatin'ireny namana Arifina arak'ireny fampitam-baovao zany izay nataonao reny. Hita aloha zany hoe tsy nisy ny sakana, tsy nisy mihitsy ny sakana tamin'ny fanatanterahana ny congrès tamin'ny faritra Atsimo Atsinanana nosy iny afa-tsy ny tao mananjary irery ihany. Nanao ahoana no niatrehana izany nahasakana ny vahoaka ny filoha Ravalomanana sy ireo mpikatroka ny antoko tim ve izany sakatsakana izay arak'ireny fampitam-baovao nataonao reny hoe nataony mpitandro ny filaminana ireny. Vao niditra ny tanàna Mananjara izany dia nisy ny sakana nataon'ny mpitandro filaminana. Fa izany tsy hoe tany irery fa isaky ny elakelan-trano izay makany amin'ny tsena izany dia voabahana daholo nasiana mpiambina. Satria izao tsy mahazo mandeha any toeran-kafa président raha tsy ao amin'ilay toerana nanaovana ny congrès any. Izay izany no tena zavatra taty. Tany amin'ny rehetrarehetra tany Manakara, tany Vangaindrano, tany Farafangana tsy nisy izany fa miaramila fotsiny. Nisy moa mpitandro filaminana fa tsy manakana izy fa mijerijery fotsiny hoe ahoana ny fandriampahalemana. Fa ilay tao Mananjara izany tena nisakanana mihitsy. Nefa izany tsy nasakana anazy. Zareo mbola eo izy izay nge ilay président izany manana vahaolana foana. Ny olana izany tsy misy fa vahaolana. Dia izy tsy sasakana anazy mihitsy hoe andeha iona amin'ny vahoaka. Moa ilay vahoaka koa na nisy ara izany zavatra izany tena izay tsy hoe vitsy izany fa feno hipoka tao amin'ny trano anaovana an'ilay toerana sy tena ivelany. Hoe tena vonona izany ny olona. Fa izany mpitandro filaminana izany taty Mananjara nanao izay sakana rehetrarehetra tsy nahasakana ny président Ravalomanana tsy hanao congrès-paritra izany. Izy nahita vahaolana. Sakanana izy tamin'ny taobilana an-danany. Fa avy eo izy andefa-jaja. Vao maika ara. Izay nge ilay izy hoe mahagaga amin'ity fitondrana ity tsy hoe ny tena satria lasa ny zavatra ataony izany tsy vao maika mampihitra ny voninahitra zareo fa tsy hoe mampanahana anazy izany. Vao maika manala-paraka azy. Nilaza moa ianao teo namana Arifina hoe isan'izay hitaraina ny vahoaka amin'ny filoha Marc Ravalomanana ary miverimberina foana eo aloha ny resaka fahasahiranana izay menjady amin'izy ireo ka isan'ny miverimberina foana rehefa tafahoana amin'ny filoha Marc Ravalomanana ny vahoaka fa indrindra ihany koa ny resaka tsy fandriampahalemana izay tena manjaka manerana Madagasikara. Omaly dia nanaitra ny faneho-kevitra nataonareo rehetra izay délégation niaraka tamin'ny filoha Ravalomanana satria na ianao na ny sekretera jeneraly ny atokotiko Madagasikara dia niaraka namoaka avokoa an'ireny endrika tsy fandriampahalemana izay hitanareo tamin'ny fotoana nandalovanareo atao hifanadiana omaly. Nahita an'ireny publication ireny ihany izay foatra ny tianay raha enonao mihitsy no mitantara hoe fa inona marina no tena zavatra nitranga tany nandritry ny fandalovanareo atao hifanadiana omaly tolakandro izay raha tsy diso aho. Nandato hifanadiana izay omaly hariva dia nisy olona izany tena hoe vonoina tamin'ny zavatra tena hoe mampiorokotra satria tena hoe tena tapatapahana izany. Za tsy sanaka sary fa matahotra sady malahelo nahita an'ilay olona migogogogo mitomany be teo amin'ny fanadiana hoe novonoiny dahalo izany ireo olona anankiroa ireo roalahy mpanana resaka volamena izany ny asany. Fataorian'ny Atsimo Atsinanana kosa Arifina dia mbola nitohy izany aloha ny congrès-paritra inona indray ny zavatra nitranga androany inona ny dingana manaraka taorianan'iny Atsimo Atsinanana iny Arifina. Ny dingana ataon'ny président Marc Ravalomanana izany dia mbola mitohy mamarana izany aty Ambositra izany androany vita ny eto Ambositra dia makany Antsirabe indray dia izay izany ilay dingana manaraka vita izany rehefa vita izany izay eto Ambositra dia mandeha any Antsirabe indray izay ny famaranana taty Atsimo izany izay zavatra teneniko izay.
De ankasitrahana feno ny namanay Arifina tamin'ny fampitana ireny vaovao rehetra ireny everiko fa na ianao aza dia niaraka taminay tato anaty fandarana hatramin'ny farany satria dia araka ny nambara teny am-piandohana nandrasanao mafy ity fandarana ity antenanay miravavy fa tena nahafapo anao ary nazonao izay vaovao rehetra tsara ho fantatra te hisaotra manokana ihany koa misaotra andreo vahintsika miravavy aloha izany satria dia tena resaka vehivavy ny teto Clémence Rarinirina androany vehivavy mandray andraikitra eo amin'ny firenena ary everina fa hitondra akony goavana amin'ny fiainam-pirenena izany fandraisana andraikitry ny vehivavy izany Ramatoa Faniry Soerinaivo Ramatoa Arifina isika miravavy izay misehatra ao anatin'izany fa ankasitrahana ihany koa ianao mpijery izay nanaraka hatramin'ny farany any an-tokantrano any mbola omeko ny namana Clémence Rarinirina famaranana ny fandaharana fa te hisaotra ny faly any amin'ny fikirakirana lafiny teknika satria dia tena niasa mafy tokoa izy tamin'ny fandrindrana ny fandaharana tamin'ity alina ity kopatanana sady mankasitraka faly fa tsy arotro kely ty alohany hanomezako anao ny famaranana ny fandaharana Clémence Rarinirina tsy hoe filambotsiary akory fa isika moa no olona eny anivon'ny vahoaka hitaraina ny vahoaka voalohany dia tsy maintsy horesahako izy ity satria ny tenako dia nanao publication ary mitovy amin'izay nresahany Ramatoa Faniry Soerinaivo hoe zavatra hananana porofo no resahana fa tsy miteniteny foana ka ny fitarainanareo vahoaka mahakasika an'ity zavatra ataon'ny SMGD sy ny fomba fiasa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ity dia ny teny moa izany ireo olona izay niarana izany hoe mba mangataka izahay mba resao ao anaty fandarana ka dia ho resahako ilay izy hoe ilay zavatra nitranga izany dia tsotra be efa ny taona 2024 Clémence Rarinirina no tsy nihetsika tao an-tokotany sur cale ity fiaran'olona ity naseo teny moa ny sary nisy nanao vazivazy raha hoe sao dia matotoa an'ilay fiara no nandeha nakaiza satria tena efa ela dia efa ela 2024 no mahagaga milatsaka avy any ny sazy avy any amin'ny SMGD resaka parking ilay izy ary dia lazaina moa izany fa dia niantsona teo amin'ny avenue de l'indépendance Analakely io fiara io tamin'ny volana febroary 2024 mazava loatra fa zavatra tsy ara-dalàna izany takiana ho vola ilay olona dia ho gaga ve ianareo raha miteny olona hoe tsy misy vola eo amin'ny kitapom-bolan'ny commune alaina daholo ny volan'ny zavatra tsy misy rehetra ity hoy aho hoe ny fomba fiasa tahaka izany ny atao ihany no mahatonga ny olona lasa miay zavatra be dia be aminareo ka za manokana moa rehefa nanontanian'ity renim-pianakaviana ity ahoana ny totozy aho hoe mazava be mihitsy ilay izy raha mipetraka teo ianao dia tokony nandoa sara ny fiantsonana fa fiara mipetraka ao tokotaninao ve dia tokony handoavanao vola mazava angam'izay ka tsipy ny teny satria fantatray fa misy aminareo anivon'ny mpanatanteraka ao amin'ny commune na iantenaina fa ao ny SMGD dia misy mahita izao fandaharana izao dia jereo ny zavatra tahaka izany fa vao maika mandratsy endrika ilay fitantanana izay efa mahabe resaka ny olona izay nao maranako ny teniko Clémence Rarinirina fa meko anao fanakatonana ny fandaharana dia efa nitondra fanamariana moa anao namana lilira faralahy dia tohizako kely zay na dia efa somary lavalava ny fandaharantsika na ray fitarenana ihany koa ny tena namana lili mikasika ny resaka kianja eny tsara honenana eny hoe lasa misy mampiasa misy mitady aka moa zany le kianja zany dia mitaraina zany amin'izao fotoana izao ny ponina dia anaovana antsoavo zany mamitompona andraikitra hoe iza tokoa no misahanana zany ary andeha atao hoe ampifandraisiko ifandraisana teto mantsy resantsika teto namina lira faralahy hoe rehefa mifarapahana ohatr'izao ny fepitaona iasana dia be dia be ny fanararotana dia malo zao tsika nanaraka vaovao ianao hitako ny zaran'iny vaovao iny namana lilia mikasika an'ilay tao madinika atsimo hoe tranon'olona maro tafo maro no tadiavina esorina amin'ny toerana zany le ponina satria hoe lasa n'olo-tokana ny tany zavatra ohatran'ireny tena mila arahana maso ary te ampatsiahy fotsiny alefa mpanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'izy nanao propagandany amin'ny hoe tsy misy tsony zany fibodona tany ny malagasy zany fa dia ho averina malagasy ny tany io zao misy ohatra akaiky zany io efa nentinay teto moa tranga maromaro fa io indray zany zao atao madinika atsimo dia miantso ny tompony andraikitra isa tsokajiny isa tokony mba hijery an'izany tranga mahazo ny ponina eto Antananarivo izany satria ponina Antananarivo ihany koa izany resantsika izany mba hijery akaiky an'ity raha ity kopatanana angamba no maranako ny anjara fitenenako kopatanana ho an'ny ilay olona renim-pianakaviana niaraka nandeha bus tamiko tamin'ny herinandro izy nefa nangataka an'izay kopatanana izay fa adiniko ialako tsiny akoatran'izay dia manao kopatanana ihany koa namana lili satria misy namantsika mandefa tenin'Andriamanitra isan'andro tsy tapaka vao mifo vao maraina dia efa maharay message misy tenin'Andriamanitra mitondra mbavaka atsika ao anatin'izao didy masina izay ataontsika ho an'ny firenena izao
dia mankasitraka betsaka tompoko ny amin'izany fahatsiarovanao anay mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo izany dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka sy tapaka ny fandaharana hatramin'ny fiafarany ity fandaharana ity androany alarobia 14 jona ny laharana afahantsika mifandray dia efa io misoratra eo ambany io maniry koa raha maniry ny mbola eona amintsika eto indray izay miravavy amin'ny heriny anio tahaka izao samy soa samy hita ain'Andriamanitra veloma tompoko